Miisa 4 ny zanaka bebe Terezy, renim-pianakaviana, 20 taona, ka 9 sisa mivelona amin'izao fotoana izao. Ny zafiafy ny tena betsaka satria dia misy 7 be izao. Mbola afaka miteny tsara bebe Terezy amin'izao taonany izao, ary maheno tsara ihany koa saingy efa manomboka very ny fitadidiany. Efa nanomboka sahirana koa izy rehefa mandeha ka mitanandro sisa mifandaniany tontolo andro. Mbola mavita miasa ve bebe ohatra hoe manasa lamba manao onona sa hoe za zany amin'izao dia tsy mahavita ninina tsony ahy fa ireo zanak'ireo manapitapy, manotoana, manome hanina, manome sakafo ahy. Za fa tsy mahavita ninina tsony. Zay zao no anasy izy fa tsisy azoko atao e. Fa zay sisa fa mipetrapetraka ohatran'izao sisa ny raharahako hoe ireo no mbo manolotra manome ahy. Za fa tsy mahavita asa maneno ohatran'ny taloha tsony. Zany efa mivoaka ohatrano zany bebe dia mitanan'andro eto. Ie, zay no asa. Tsy afaka mandeha lavitra tsony. Tsy vitako tsony zany. Ka eto aho dia eto. Ary mety fantatry bebe hoe firy ny isan'ny zafikely ny bebe sy ny zafiafy ny bebe? Fa maromaro ihany ireo. Zafikeliny ahy zao fa mahatratra 5. Dia ny tony zao zafikely tony. Nefa tony niteraka 3. Dia any Andavamamba koa mbola misy. Neny io zao anaky 3 ny zanany. Dia ao ambany eo koa 3 koa neniny anabaviny. Dia any koa mbola misy koa any asa koa moa nafiriny fa maromaro e. Tsy vitako anisa tsony. Fa ny eto zany ny tena mitangorona amiko eto dia zafikely, zafiafy. Zay ny tena betsaka eto. Satria ireo zafikeliko ireo fa samy niteraka daholo. Dia tsy fantatro tsony fa ao miteraka 3, ao miteraka 5, ao miteraka 9. Tsy voaisako tsony. Misy aretina mitaiza mihitsy hatramin'izao aloha. Zao fahalebiazako zao raha vao mandehandeha kely aho zao dia ohatran'ny sepitra zay no hitako mahazo azy zao. Rehefa ilay tena mandeha aho dia ohatran'ny sepitra be. Zay zao ny aretina ohatran'ny hoe mandalo ao vatako. Fa ny aretina mitaiza tsy manana mihitsy hatramin'izay na olombelona. Mbola tsy nanao hoe dokotera zany hatramin'izao. Ary hono amin'izao hoe fahanterana ny bebe zao, inona zany ny zavatra tena hoe mba mahafinaritra ny bebe, tena hoe mahafinaritra ny bebe atao ao anatin'ny amin'ny andavanandro ny bebe? Ina zany ny tena mbo tiako e. Isaorako Andriamanitra mbola manome tombonandro ahy, manome fahasalamana ho anahy. Indrindra fa mbola tsy maniry an'izany aretin-doha zany. Fa mbola fahasoavana foana no hitako fitondran'ireo ahy. Zay ny ahy zao dia fa zavatra mahafinaritra ny saiko, sy mahafinaritra ny saiko. Fa tsy mba manana ninina mahafalifaly ahy mihitsy. Fa dia bavaka fotsiny zany ny anano ny raharahako. Moa ny tena moa fa misy an'ireo dia ohatrany ravoravo amin'ireo ny saiko sy ho fanahiko. Na inona dia faly. Misy an'ireo anao dia mbo faly. Io mbo misy an'ireo manambitamby, mandrebodrebo. Zay aloha dia efa mahafinaritra azy. Zay ny any zavatra mahafinaritra. Fa teo amin'ny fahavelomako zany, tamin'ny fahavelon'izay zanako fahatefatra milaza zay. Zay mitondra mitsangatsangana rehefa fetifety ohatran'izao. Andao tsika ho any ananina, andao tsika ry bebe ho any ananina. Bebe hoe mipetraka fotsiny hoe andao. Izy ho vady. Tamin'izany bebe mbola mafaka nandeha tsara. Mbola afaka nandehandeha. Dia entin'ireo any rehefa hitany ahy zany ohatran'ny manjombonjombona dia tonga izy ho vady. Andao hiaraka aminay. Zany eto tsy manam-bola, zay miatoka ny fre, zay miatoka ny lany, andao. Dia mandeha foana rehefa hoe misy fety. Rehefa andro misy anona ohatr'izao dia entin'ireo foana. Tena tsaroako zany miatra tamin'ny vatako. Fangiry firinana azy zany dia
tamy mbola fahavelony vadiko natandaka fa zay vadiko zay mako 30 taona amin'ny maty teo zany ny tena ohatran'ny zavatra ny tombona sy ny kapoka nampalahelo soko tamy fahavelony zay rangahy zay fa ny ankoatran'izay aloha ny fifaliana ravoravo tampotampo fifaliana foana no hitako fa matetika manonandrinana eto hitanao ihany akizy ihany reo zafikely reo le manany ihany ty sangisangy eo no ohatrany maso renandra indray satria manany ihany ako mianitra mofo ihany ny akizy dia mitodika an'izay sainao sy mifonao dia tsy mionona amin'iny ianao zany satria efa antitra dratantitra zay mindreniko niteraka koa 27 taona vao maty dia sangisangy le sangisangina amin'ny mama ihany zany ty miantra zay ny azy eo fa za ndray dia sady tsy manana foteza tsy manana fomaloto amin'ny maha-olombelona moa raha misy mikitikitika anao tsy maintsy tonga ihany le fahateverana sy fahasorana nefa zay ohatrany rivotra mandalo fa tsy miletika eo ko fa raha foana fifaliana foana fa tsisy miditra misaiko fa raha samby eo aloha dia manao aloha manao nefa ny ataoko iny tsy miletika eo apoko iny ohatrany mitsikafona mitsingevana iny fa ny apitin'iny dia vaofaly zay foana ny fiainako fa tsy mba manana fahasoram-po manolo zany za amin'ny maha-olombelona moa dia mifamaly fa tsy manao apo eo ihany ny ahy iny dia mazava ny saiko ono ahy bebe Thérèse firy taona marina moa zany zao ianao amin'izao fotoana izao amin'izao azy zao 20 zista mihitsy azy zao ary mety tadidin'ny bebe ve nafantatry bebe ny daty sy taona naterahan'ny bebe ny teo ndray aloha dia za moa efa miverimberin-tsaina fa tsy tadidiko tsony ny daty naterahako sy ny taonako tsy tadidiko tsony zany satria efa ela naseho koa raha ny kara-panondroko satria le kara-panondro ny tena niterahako za mivery dia efa soloko dia izay ihany ny taonako amin'le kara-panondro satria izay no ohatrany tombatombanana zany dia izay ny taonako any amin'le kara-panondro dia firy zany ny zanaka nateraky bebe 17 hoany naterako dia mivelona izy sisa 3 lahy dia mivavy 4 sisa zany satria 3 lahy dia 5 vavy izy dia mivavy vao simba vaingana amin'ny varavavy mbola tsy amperin-taona mihitsy zay ny nasomban'le varavavy dia safio izy zany sisanao 3 lahy dia efa vavy raha ny nambaran'ireo taranany dia manahirana ny fitaizana amin'ny bebe Thérèse noho izy efa antitra tanteraka tsy manana fahafahana metraka azy amin'ny toerana fitaizana zokiolona nefa ny fianakaviany noho izy ireo anatin'ny fahasairanana tsy azo ananovana tsoy fa antsa dia tasaina miaraka ihany izy ohatrany ahoana zay hoe fomba fitazaina izany amin'izy efa hoe efa mahazo taona tsy dia afaka mandeha tsony sy ny karazana misy zavatra teneniny dia mialaka misy moa ilay ankizy manono ohatrany evo moa enona fotsiny zay moa olon-dehibe azy izy ve mbola manana fitadidiana tsara sa ma hoe fa raha resaka le fitadidiana indray matadidy isika zay ndray zany raha avy amin'ny romamana etony tsisy tratrany tony hoe alerzely tony le be fanadomono tsy misy an'izany mihitsy aminay fa nantsafiry taona ary mbola matadidy foana la misy zavatra atao dia tadidy foana zavatra atao dia inona ny tena hitanareo taranany zany hoe somary masarosarotra amin'ny fitazaina ny bebe Thérèse ka eto zao ny tena eo indray zao hitanao zany hatramin'izay aloha dia tsy nisy mihitsy aloha zavatra hoe manahirana fa nohon'le hitanao zany ty le fadifady ty zao lasa olana ary ahoana kosa raha ohatra hoe te hivoaka hoe andehandeha bebe ahoana ny fitondrana azy izy raha te ohatra tsy dia afaka mandeha tsony misy indray fianakaviana lavidavitra dia entina tomobile izy ka ohatry andao andeha ary mama dia andao andeha tomobile
ohatran'izay le izy ny maraina moa izy maka-rivotsivotra eto tokotany eo fa aina ny trano dia maka-rivotsivotra eo izy miaraka amin'ny ankizy eo vao maraina. Fa amin'ny akapobeany zany tena hoe tsy dia manahirana mitaiza olona efa nahazo taona ohatran'ny bebe zao ankoatran'le sakafo ny teneninao terena. Ka hitanao zany eo zany a raha araka ny hoe ny olana sy ny zavatra fitazana aminay aloha amin'ny any ny ray aman-dreny a ohatrany tsy dia sarotra tsy dia manahirana ey satria raha misy zavatra tiany dia amy anaty aty tiany e dia mena anazy hoe zao raka izy dia zao dia arahana amin'iny izy. Zavatra tsy tiany fotsiny zany tsy atao e dia zavatra tsy tiany le ohatrany hoe afony aindrany tapaka le matesa zay zany tsy azo atao. Zay ny tena tandremana aleo fotsiny izy anao man'izao tsy tiany eo fa aleo fotsiny izy iny ny teny moa indray moa misy teny kely tsy maintsy hoe mba misy fahalilirana kely fa tsy lavaina be le izy avela fotsiny izy raha mitabataba tesa dia asa miala.